Ny arabanao ny atokatrano manaraka ny météo-tsika ny mahakasika an'ilay rivodozany hanomboantsika azy ny tombery hatrany ilay rivodoza hatreny izao ary niakatra ho cyclone tropical izy zany. Toy izao ny mombamomba azy tamin'ity tolakandro ity tamin'ny 4 ora hariva teo zany ny fohy beny dia tany amin'ny 520 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Morondava raha matsikaritra kely tsika zany dia somary misy fotoana izy zany mihodinkodina kely ny lalan'izy ity zany hoe somary mianavaratra kely dia avy eo niverina ny any atsimo. Ny rivotra niaraka aminy amin'izay fotoan'izay dia 20 kilometatra isan'ora zay misy tafiotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora. Ny kisaka ny aloha zany dia miadana satria dia eo amin'ny 4 kilometatra isan'ora eo ny hafainganam-pandehan'izy ity zany. Manoloan'izay rehetrarehetra zay nefa dia mbola ahina hatrany nisy ny rivotra mafy sy ny rotsakorana amin'ny morontsiraka andrefana iny ka manan-kery hatrany araka izany ny filazana loza manambana ho an'ny Belotsiviana, Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Tsy ahina ny idirany an-tanety aloha zany fa izay raona miaraka amin'izay dia mety hakasika ny morontsiraka mahatonga antsika tokony mitandrina manoloan'izay. Andany ihany koa mitohy ny rotsakorana amina faritra maro saika manerana ny nosy voakan'izay dia mbola manan-kery ihany koa zany ny filazana miloko mavo noho izay abetsahana rotsakorana izay ho an'ny Faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, ny distrikana Analalava sy Antsohihy. Ho an'ny ambiny kosa indray amin'ny ankapobeny indrindrindrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra andrefany nosy ary koa ny aty amin'ny tapany atsimo atsinanana aty araka ny hitantsika amin'ny sary izao mbola misy an'ireto raona izay nisitaka tamin'ilay rivodoza moa zany amin'ny ankapobeny izy io mbola manome vanany oram-baratra ny rivotra avy any andrefana ihany koa matanjaka dia matanjaka ao anatin'izay mitohy hatrany zany ny orana fa saika amin'ny tolakandro aloha ny tena mety ahitana an'izay indrindrindrindra any amin'ny farany herinandro any. Ny toetrandrontsika ary ho an'ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Vatovava, Fitovirany sy Atsimo atsinanana mety iray kotrika izay vao maraina ho an'ny Faritry Melaky sy ny Faritry Menabe mety miaina izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsimo andrefana iny. Ny tapany avaratra andrefany nosy ihany koa dia manorana ny andro misy ny kotrika indraindray ho an'ny faritra Boeny sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia. Ny avoatany kosa dia mandraondraona mety mbola mitohy ny orana malefaka vao maraina fa mety hisava ihany zay ny atoandro amin'ny ankapobeny zay. Ny ambiny kosa dia maina ny andro ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola ahitantsika orana saika amin'ny manerana ny nosy zany ho an'ny rapiso tolakandro zay mety rakotrika izay ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny ilany andrefany nosy iray manontolo iny ny faritra maina zany ho an'ny faritra Androya sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Anosy ary koa ny faritra Atsimo andrefana zany hoe ny tapany atsimo ny faritra Atsimo andrefana torak'izay ny any amin'ny faritra Savana, Alandrofo sy ny faritra Diana. Ny ambiny miandry orana ho an'ny maripana amin'izay rapiso izay dia eo amin'ny 520 ao an'ny avoatany zany hoe miakatra tsikelikely izay maripana izay ary 720 ka hatramin'ny 30 kosa mety hatratra raiky amin'ny 30 zay ho an'ny ilany atsinanany nosy zay ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mbola mijanona 20 degré celsius aloha ny voavinavina ho an'ny faritry Menabe iny mety miakatra 30 degré celsius nefa zay ho an'ny faritra Atsimo andrefana any zany. Ny andron'ny zoma dia mbola ahitantsika oram-baratra indrindra moa zany ny tapakandro hariva fa ny maraina efa somary maimaina aloha zany ho an'ny avoatany saika arakotrika hatrany aloha zany zay ny faritra mety ho maina amin'izay fotoan'izay dia ny faritry Sava zany hoe ny tapany atsimo manakaiky ny distrikany Antala, ny faritra Analandrofo, ny faritra Atsinanana torak'izay koa ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana, Anosy sy ny faritra Androy. Ireo zany saika maimaina ny andro amin'ny ankapobeny fa ny ambiny kosa miandry an'izay tandrifindraona mety arakotrika izay ny tapakandro hariva ny zoma izay. Ny maripana ho vinavina dia mbola eo amin'ny 420 ao an'ny avoatany. Ny morontsiraka kosa ho an'ny atsinanana dia saika eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 30 degré celsius miakatra kely zay ho an'ny faritry Menabe 720 degré celsius ary 720 ka hatramin'ny 30 kosa zay any amin'ny tapany avaratra andrefana mijanona 7 degré celsius hatrany aloha ny maripana vinavina any amin'iny faritra Atsimo andrefana iny. Amaranantsika azy ny androny sabotsy mbola miandry tandrifindraona ray kotrika hatrany aloha zany tapakandro hariva ho an'ny avoatany sy ny atitany tapany avaratra andrefany Madagasikara torak'izay koa ny atitany Sofia sy manakaikaiky ny fisarahan'ireo faritra Diana sy Sava zany ary ny any amin'ny tapany Atsimo atsinanany Madagasikara ihany koa dia mety hitrangana zay tandrifindraona ray kotrika izay. Mety hitantsika ihany koa zay ho an'ny morontsiraka any amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimo andrefana any ny rivodoza amin'izay fotoan'izay tombana nefa miha manalavitra ny morontsiraka hatrany aloha zany ho an'izay andro ny sabotsy izay. Ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro raha ny maripana voavinavina dia eo amin'ny 520 eo hatrany aloha zany ho an'ny avoatany tsy dia misy fivana firy torak'izay koa ny any amin'ny ilany atsinanany nosy iny ary ny any amin'ny ilany andrefana dia miakatra tsikelikely zay ho an'ny avoany andrefana raha toa ka mijanona ho 30 degré celsius hatrany ny maripana voavinavina amin'ny tapany Atsimo andrefany Madagasikara iny.
amaranantsika azy a dia manasanao hatrany ry tsidika an'ireo page Facebook ny Météo Madagasikara fohy be famantarana ny toetry ny andro eo ihany koa ny YouTube izay afaka anaranao ny vaovao Météo Madagasikara misy ihany koa ny site web www.meteomadagascar.mg ary ny application mobile Météo Madagasikara officiel izay ny Météo tsika tamin'ny ity an'io ty ary raha pisy ray fotoana manaraka velomako